Tompo Jesosy amintsika rehetra. Elaela kely tsika tsy niaona, elaela kely tsika no tsy nifampitafa. Misy nanton-javatra be da be isan-karazany zay nanosika tamin'izay tsy fahafahanay zay, fa isaorana an' Jesosy, isaorana ny raitsotoa mbola afaka indray sika androany ifampizara sy ifanonona fiadanana eto ato anatin'ny lohahevitra anankiray zay efa hitanareo amin'ny lohateny, ny amin'ny hoe endrim-pahafatesana isan-karazany. Miainga amin'izay zany no hitondrako fifampizarana sy hanonako ny fiadanan'ny Tompo Jesosy amintsika rehetra ato anatin'ity sary feo ity. Ny vaovao ihany koa dia somary hafahafa kely ny feo voarainareo any satria nisy nify tsy maintsy nesorina teto anoloana teto, tsy maintsy nesorina satria nanao abcès mihitsy ary nanao infection tamin'ny akanjo nify ny gencive izany, dia tena efa potika be tao ambany tao. Nisy tandrevaka ihany tamin'ilay izy satria nisy tandrevaka hoy aho satria tokony ho voatsabo ara-potoana ilay izy, fa en tant que hoe olombelona moa dia misy ny fotoana misy baisse kely amin'ny vigilance sy ny ohatran'izany, dia izay baisse de vigilance izay no aingana be mihitsy ny mpanapotika sy ny mpanimba maka toerana eo ambonin'izany, dia ny vokatra dia tsy maintsy nesorina ilay nify satria efa tena potika be hatramin'ny fakany, hatramin'ny taolany izay ny toerany, dia miandry ny cicatrisation zany hoe fikombonan'ny fery, dia rehefa cicatrisé tsara ny nify dia mandeha indray ny soin manaraka ny amin'ny toin'izay fanamboarana izay. Saotranao zay ara-masana tsara indrindra, manome voninahitra anao Jesosy Kristy sy Yahweh Elohim raha iroso amin'izao fandaharana izao indray izay. Petrako am-pelantananao ny teny rehetra, ny fanambarana rehetra, ny fahendrena, ny message rema na révélation zay tokony voaray amin'ny tsirairay dia eo an-tananao avokoa izany rehetrarehetra izany, ary ianao no enoko betsaka fa hitondra izany fanambarana izany ho anam-pon'ny tsirairay. Dia ny devolom-pangalateny ny asan'ny maizina rehetra izay tsy mahafokatsoa dia ianao ny tomponao micontrôle sy misasy an'izany tsy ho any am-pon'ny tsirairay ary anafoana ny interférence tsy ahafahan'ny herin'ny teninao mihetsika amin'izay hoe hery, teny hery izay ary ny voninahitra dia ho an'ny raitsy toy irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no entinay miproclamer an'izany rehetrarehetra izany. Eny ary tompoko ny lohahevitra dia hoy teo hoe endrim-pahafatesana isan-karazany. Endrim-pahafatesana, raha vao manonona an'izany resaka fahafatesana izany tsika dia zavatra tsy tsara izany, mampivarahontsana izany, kanefa ao anatin'izay hoe fahafatesana, ao anatin'izay fiaina tsy hita izay mihitsy no tiako indray hitondrana fampizarana amintsika anio. Ny antony hitondrako anao amin'izay conception izay fomba fijery izay dia amporisihako foana anao sy imotiveko anao ny amin'ny hoe rehefa mijery zavatra dia tsy hany amin'ilay isokafan'ny mason'ny be sy ny maro jerena, fa any amin'izay tena hoe tery lalana, tena hoe mangitsikitsika sy misy aizina sy misy voalina, dia iny voalina iny mihitsy akizao, dia jerevina eo ambadiky iny voalina iny. Raha ohatra ny olona mamangy fahoriana, mamangy endrin-javatra tahaka izany dia mitempo daholo ny sentim-pon'ny olona, ny mitomany, ny malahelo, ny mikabary satria aza adino fa ao anatin'ireny endrim-pahafatesana sy endrim-pahoriana ireny dia misy foana ny manao intéressé zavatra misy zany, dia mahafinaritra azy ny manao teny lahateny mba hifantoka aminy zany ny fijerin'ny olona hoe mahay mandahateny tokoa iny olona iny, mahay mampionona ao anatin'ny teny fampiononana amin'ny alalan'ny kabary sy ny teny tsara lahatra sy ohatran'izany. Zava-misy zany ary izay zavatra izay dia tena mivelatra be amin'ny lafiny rehetra mihitsy, na any am-piasana na any am-piangonana na amin'ny antom-pifaliana na
fiarahamonina andavarandro zany ahitanao an'izay fitondratena izay sy rivotra mitsoka izay. Hoy aty hoe teboka important dia mahaiza foana ianao mitsofoka amin'ny lalana ety sady tery. Ny baiboly nampianatra antsika an'izany hoe ety sady tery ny lalana makany an-danitra, vitsy ny mahita azy. Dia za zany androany tena manentana anao mihitsy hoe midira amin'ny vavahady ety fampianaran'i Jesosy Kristy izany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo. Zay le miditra amin'ny vavahady ety zay nefa dia tsy maintsy hitanao aloha ilay vavahady, tsy maintsy hitanao mihitsy ilay fahaterena, tsy maintsy tsapanao mihitsy hoe tery zany lalana izany, tsy maintsy misokatra mihitsy ny masonao hoe Seigneur Jesosy io, ahoana re no ahafahako ho tafiditra amin'ity vavahady tery de tery izay isarihana ny fisainako sy ny fieritreretako sy ny momba rehetra ity, hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo. Tena mahatsapa fietanana amin'izany zany ny tenanao, mientanentana, misy palpitation fihetsem-po mihitsy any anatinao any. Kosa amin'ny loha hevitra ary sika endrim-pahafatesana isan-karazany. Raha miresaka fahafatesana isika dia mizara anankiroa. Izay fahafatesana izay ny mivantana sy ny ankolaka. Ilay hoe mivantana raha ataontsika par définition ao anatin'ny hitsin-dalana be raccourci dia ny endrim-pahafatesana mivantana dia hitanareo ireny olona marary dia manary aina izy dia maty. Fotoanan'ny tômôbila manary aina izy dia maty. Voatsindronantsy dia maty sur place eo izy. Zany hoe hitan'ny masonao mihitsy ny aina, mahita an'ilay teatra mihitsy ianao, ilay sary mihetsika zany ianao, tena hoe velona eo anatrehanao mihitsy ilay fahafatesana. Izay izy ilay hoe mivantana. Amin'izay mivantana izay dia aza adino fa misy ambadika be da be amin'izay mivantana izay. Ny fanontaniana voalohany mipetraka dia ny tontolo ara-panahy au niveau-ny âme, ny tontolo ara-tsaina izany, ny tontolo ny émotion miteraka an'ilay fahafatesana, ny nofony any subir, ny supporter ny zavatra rehetra izay ny impacté tamin'ny nofony nahatonga anazy anaitaina, nahatonga ny fony hitsahatra, nahatonga ny tontolon'ny émotion tao anatin'izay hoe ny subir izay izy, sy ny sisa rehetra rehetra. Ary ny teboka tena ngeza be dia ilay ara-panahy. Ny fanahy tsy mety maty baiboly no miteny an'izany. Misy ny fanahy hoe mety maty fa lalina be ny fanazavana any amin'izay, satria ilay hoe fanahy mety maty dia resaka tontolon'ny fahafatesana faharoa. Eo ilay tiako potserina aminao, satria ilay fahafatesana faharoa dia ilay famarinana an'ilay vatana miaraka amin'ilay fanahy ny démonie tonga nanapaka tao anatin'ilay olona. Izay ilay fahafatesana faharoa dia maty ara-panahy ilay olona, fa izay ilay hoe fanahy mety maty ao anatin'ny fanambarana hoe fanahy mety maty, fa ny dikan'izay dia rejeté, izany hoe voatsipy any amin'ny fitomanina sy ny fikitroana nify ilay olona. Izay ilay fahafatesana faharoa. Dia raha mandinika isika raha manao jeritodika vetivety isika ny eo anivon'ny fiarahamonina, dia mifamaofao be sy miasa mangotraka en effervescence ao anatin'ny fiarahamonina ireo zavatra roa mifandraika ireo hoe fahafatesana, endrim-pahafatesana isan-karazany mivantana sy ankolaka. Averiko tsara hoe mihetsika sy mamaivay be mihitsy ao anivon'ny fiarahamonina amin'izao vanim-potoana ifampizarantsika izao ity loha-hevitra ity, mihetsika be mihitsy, mangotraka be mihitsy, en effervescence be mihitsy ity loha-hevitrantsika ity hoe endrim-pahafatesana amin'ny endriny mivantana na ankolaka isan-karazany ao anatin'ny fiarahamonina ity. Miara-panahy moa dia miara-mahita isika fa rehefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra ny vatana anankiray izay nasian'Andriamanitra ny fofinaina mahavelona atao amin'izany teny,
dia tonga maty izay le ankolaka velona ihany izy miaina sy alohan'ilay fofinaina namelomana anazy fa kosa ny fanahiny dia tafasaraka tamin'Andriamanitra tsy toa ary lasa misy fanahy hafa izay maka possession amin'ilay olona iny lay ozina dia tonga maty satria tsy manana an'Andriamanitra ilay olona. Tonga maty satria raha mijanona amin'izay statut izay ilay olona dia izay le hoe mort lente ohatran'ny bomba à retardement vokatry ny fahotantsika tao amin'ny sahany tena. Izay ilay ambaran'ny Romanina toko 9:7. Fa fahafatesana no tambiny ota dia mandroso makany hatrany amin'ny fahafatesana isika. Misy ny promesany Jesosy Kristy any amin'ny filazantsarany amin'io, misy ny sasany aminareo eto tsy hanandrana fahafatesana akory ambara-piverin'ny zanak'olona. Misy ihany koa ny contexte ny enlèvement ny fampakarana amin'izay fotoan'izay dia misy ireo olona izay tsy manandrana fahafatesana akory. Misy ihany koa nefa ny fanambaran'i Jesosy Kristy ny amin'ny hoe ity vatana mety maty ity mifampitohy amin'ilay contexte enlèvement teo dia hovaina tsy andaira ny fahafatesana intsony. Ity vatana mety lo ity dia ho transformena satria rehefa voky an'ilay teny fena ao anatintsika ilay teny mirégénérer atsika ilay teny manamboatra atsika ilay teny nateraka indray isika transformation ihany koa fampitohy daholo ny zavatra resantsika izany dia tsy mety lo intsony tsy mety maty intsony. Eo amin'ny fiarahamonina andavanandro anefa dia misesisesy be mihitsy ny endrim-pahafatesana maro be da be isan-karazany. Nahita isika ireny ny akitifitifitra tany Benetsy. Nahita isika ireny misy miteny ilay tany Benetsy hoe tany Toliara 2 io raha tsy diso mety diso amin'izay fanambarana izay sy ny Toliara manontolo ny resaka base Toliara ny rahantsika nahita ireny ny endrim-pihetsiketsehana isan-karazany tao anatin'ireny dia nisy foana ny fikendrena aina ao anatin'izany efa dia misy ny démontiny amin'ny hoe tsy misy mihitsy ny fampitifirana fa resaka bomba lacrymogène mandatsaka ranomasina no nalefa bref resaka guerre de communication le izy fa irosoantsika io ihany ny tena lohahevitra izay tsara songadina sy tsara ambara mifanitsy amin'ny ohatra raisitsika. Tsika tsy miditra amin'ny resaka politika. Hitantsika ihany koa ireny ny tany Majunga Antsanity ankizy nanao voyage d'étude dia misy ny ainana fohy 5 mianadahy tao anatin'ny contexte hoe inimaginable zany satria misy ny courant de bain ny situation ohatran'izany tsy fantatra tsara zany na explication mazava fa dia nisy ny ainana fotsy dia tiako détaillena ihany koa ilay satria voaingana no miseho ho fanajana an'ireo izay victime ny tamin'izany. Misy ihany koa ny tany Mantasoa mitovitovy ka tamin'ilay tany Antsanity. Ivelan'izany anefa dia misy ireo voahitsaky ny camion comme ça ny mamony tena ankoatrany efa zavatra mikorina sy toy ny hoe efa zatra sy zarina amin'izany ny mason'ny fiarahamonina malagasy. Mampanahy aloha hoe misy faty comme ça tsy amin'ny antony matimaty foana victime amina complotisme na fifampierana na kajikajin'ny mpanambolana ny tsy mpanambolana ireo zay miroso amin'izay kajikajy zay dia misy andian'olona victime ao anatin'izany. Lasa mikorina be zany zavatra izany, lasa répétitif be ary ny tena mampanahy dia lasa manomboka zatra an'izany ny mason'ny taranaka sy ny fiarahamonina. Any le danger amin'ity resaka sujet resantsika teo hoe antom-pahafatesana isan-karazany sy endrim-pahafatesana tsy amin'ny antony ity. Ny teny ateo araka ny soratra masina Romanina toko 9:7 fa fahafatesana ny tambiny ota.
Fahafatesana no tambon'io tafakitsika mihitsy nge zay e. Romanina toko fahenina andininy fahatelo amby roapolo, vakitsika eo amin'ny andininy faharoapolo le izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy fa fony mpanomponota ianareo dia afaka tamin'ny fahamarinana. Séparé tsara ny marina, ny vérité, ny juste, ny selon la Bible sy ny tontolon'ny péché. Inona ary no vokatra azonareo fahiny tamin'izany zavatra mamenatra anareo? Ankehitriny izany. Za manokana dia tena mahatsapa mihitsy hoe fampitehana, fahalovana, tsy misy tombotsoa. Du moment zany tsika manomboka mahafantatra ny herin'ny filazaon-tsara, tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny maso misokatra, ilay nambarako tany am-piandohana hoe vavahady ety. Du moment sika manomboka tafiditra amin'izay, dia za zany miteny amintsika mihitsy fa manomboka tokony conscience mahalala isika ny amin'ny zavatra izay mamenatra atsika dia ny tao anaty fahotana. Fa fahafatesana no iafaran'izany zavatra rehetra zay. Izany no ambaran'ny Baiboly fa ankehitriny rehefa natao ho afaka. Tamin'ny ota ianareo ka efa tonga mpanompon'Andriamanitra dia manana ny vokatrareo ho amin'ny fahamasinana, ary ny farany dia fiainana mandrakizay. Fa fahafatesana ny tamin'ny ota ary fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana amin'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy tompontsika. Fahafatesana no tambon'ny ota. Sujet antsika eto dia ny endrim-pahotana isan-karazany tsy amin'ny antony mivantana akolaka. Manamafy ny voalazan'ny Baiboly ary tiako ihany koa ianao conscience consciente ao anatin'izany. Ambarako amintsika fa rehefa tafiditra amin'ilay vavahady eto io isika, rehefa manomboka matsapa n'ilay nambarako teo hoe fientanana sy ny tontolo mifandraika amin'izany, ny palpitation sy ny zavatra rehetra afaka anambarantsika an'izany, dia miara-miaiky amiko ianao reconnaissante fa fahafatesana no tambon'ny ota. Verenantsika ary ny sujet hoe inona ary zany no anton'ireto endrim-pahafatesana maro be da be isan-karazany tsy amin'ny anton'ireto? Maninona no misy victime, dimy mianadahy na tsy dimy mianadahy, komisa, ray aman-dreny, olobe, villageois tsy ny réclamer ninona tamin'ny antoko politika anankiray na ny fanjakana anankiray, kanefa du moment comme ça dia misy mpanambola tonga ao amin'izany toerana izany dia manapatra ny volany, ny fahefanany, ny gloirany, ny pouvoirany ary mampiasa ny moyen rehetra izy hatramin'ny fandatsahana iny. Fahafatesana sujet antsika eto. Dia ny antony dia satria exposé izao tontolo izao, izao taranaka izao, izao firenena izao. Satria tsy hitan'ny olona fa orienté tanteraka ary tsy mitodika any amin'ilay vavahady ety intsony ny olona fa lasa variana any mirehaka izao tontolo izao sy ny tontolo mpiainana rehetra mifamatotra amin'izay. Dia izay no mamboly oziny eo amin'ny fiarahamonina ary lasa misy victime amin'izay contexte izay hoe victime ny tsirairay, lasa misy tonga cible ny satana ao anatin'izany. Dia izany ny zavatra hitantsika isan-karazany penetsy, antsanity, mantasoa, aina very eny amin'ny arabe na tsy eny amin'ny arabe, ilay fahafatesana tsy ordinaire intsony. Ary io fahafatesana tsy ordinaire io no lasa fahazarana no mahita azy, lasa zatran'izany no fiainan'ny taranaka ankehitr'io eo amin'ny fiainany andavanandro. Ka ny mesazy ampitaiko amintsika dia mila mifoy isika, mila tonga saina isika, mila miverina amin'ny Jesosy Kristy isika. Fa za zany dia miteny fa misy esprit matanjaka be mihitsy legiona miamahazo toerana sy miamahazo faka eto amin'ny firenena, ary io esprit io dia mitaky aina
mifamatotra amin'izay hoe mitaky aina izay dia mireklame sorona. De io esprit io no mianime événement be da be isan-karazany, mianime mampiaina fikorontanana, mampiaina événement ahafahany mandatsaka aina ao anatin'ny fahaverezan'aina fao be mivatana na ankolaka na tsy fao be ihany koa fa possible ho isam-batan'olona. De izy no miorchestre an'io fandatsahana aina io. Misy zavatra ao ambadika io, misy fanahy ary miara-miasa izy amin'ireo izay manam-bola manaiky iarahany miasa, ireo manam-pahefana izay manaiky iarahany miasa sy ny sisa be da be afaka anapitsika an'izany. Ka ny mesazy ampitaina amintsika de hoe ny abri ny fahafatsika mialoka sy ny manana karapasy miaro tenany amin'izany de tsy misy afa-tsy ny fiambonana fiverenana am' Jesosy Kristy. Zay no mesazy koa androany. Ny antom-pahafatesana hitatsika be da be mikorina eto sy eroa reny, Benetsy, Antsandy, Mantasoa, mialatsiny amin'ny victime sy ny sisa rehetra. Mety hiteny mantsika hoe misy an'ilay exemple amin'ny baiboly hoe lay nianjeran'ny tilikambo tao Silioma ve fahotany ve no nahatonga azy ho nianjeran'ny tilikambo ka matimaty foana tamin'izay fianjeran'ny tilikambo zay. Fa tiako ny manapotsitra antsika selohan'izay contexte zay fa eo amin'ilay fanazavana ny amin'ny hoe mba tsy ho victime amin'izay zava-poana izay zany sika dia mila manana abri Jesosy Kristy. Fa amin'izao fotoana ifampizarantsika izao dia misy endrim-pahafatesana be da be mihitsy mivelatra sy tonga anazarana ny taranaka sy ny vahoaka malagasy ary misy fiaraha-miasa sode be sady solida matanjaka miaraka amin'ilay fanahy izay mitaky an'ilay aina satria fantany fa efa kely sisa ny androny. Somary mampisaina mampieritreritra ilay fizarana fa fanairana tsotra fotsiny le izy ho antsika tsirairay avy andiny tena. Samy tahin'Andriamanitra mirary soa antsika rehetra.